standing on the promises of Christ my King. Through eternal ages let his praises ring. Glory in the highest I will shout and sing, standing on the promises of God. 'Tis so sweet to trust in Jesus and to take him at his word. Have you been to Jesus for the cleansing power? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you fully trusting in his grace this hour? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you washed? Are you washed in the blood? In the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Dia mitohy programa omeko amin'ny lalamonana ny fandaminana izay tena ampy-pahatongavantsika eto manomboka eto tsisy miparitadritana ntsony fa etsika ny tena misy liana sy resana magatakatsika hifantoka kely amizay aloha fa anomboka amin'ny tena antony isika zao akitapaka ny fili araka ny fandaharana nataony karakara ny tena voalohany aloha mitazona dia zao fiarantsika rehetrarehetra zao za zao fahabe satria zay vao mahita an'ireto zavy mafinaritra misy andro mafinaritra manana talenta dia eton'ity fotoana amban'ity zany arahantsika hoe misy betsaka mitady musicien fa tena manantsika ndray fitenena rehetra tsy hoe za akory tena hoe enjana ny rahoana fa tena mpamitsy tena lehibe no andraisana anjara hoe zarana zay kely samy afaka zaraina hoe fanananana saikely fa mandrisy ny fitendrena dia misotra reto zotrreto nanome anjara resaka fitendrena moa tsika zao aloha resaka ensemble ahoana ny fomba voantsika fitendra mirindra manome voanatra n'Andriamanitra zay tena marina samy manana parcours tsika samy manana ny fotoana nanamboany mitendry samy manana ny zavatra hainy sy ny zavatra mbola tsy hainy sy sisa fa zay zavatra zay tena mafinaritra be moa initiative ndraiky zokireto hoe ny mpitendry tsy zatra miaraka no nampiarahana mitendry mba ahafahana mahalala ino zany tokony atao na sendana olona tsy mpiara-mitendry mihitsy no miara-mitendry ny tsara fantatra aloha zany ataoko hoe farafahakeliny clavie anankiroa bateria basy ataoko hoe zay farafahakeliny zay ny ankamaroany tsy fandarantsika mantsy bateria tsy voatery acoustique fa matetika koa sur place dia ino moa zany ny zavatra tena tsara ho fantatra raha nareo manontaniako voalohany hoe raha hiara hitendry amin'olona anankiray dia miteny ny mpitarika hira hoe ataontsika ny ohatr'izao ina le hira no voalohany indrindra ina clen'le hira ina ny rythme an'le hira ny conseil fotsiny aloha ataoko amin'ny clavier ataoko hoe ny manao piano na principal filazantsika anazy mety fa mitendry piano zany le principal zany ino araka tenenynao atao iny tena mitarika an'le ensemble en général izy no dicteny akoho an'iny bassiste izy koa no dirige an'le ensemble en général zany zay tena marina midika an'izay ny mpitendry principal zany voalohany indrindra aloha mila mianatra tsara ny melodie de base io tiako tenenina fa tsy hoe melodie foronina fa hoe inona le hira dia inona marina le melodie le izy ao anatin'ny hoelantsika be dia be anaty fiarahana io misy
satria somary vatrofona foana lavitsika fa misy mélodie tena base izy io jerentsika ny solfany anaty fiarahana sera-bahontany dia reny tsara travrantsika manana zoky koa tsika le mikahitasika hoe zoky efa fitezy efa tranainy reny reny mbola manana tsara le mélodie ay zany izay marina le mélodie le fanampanazava fa tsy ohatra le fahafantarako anazy am'izao satria fitendritsika azy am'izao ohatra hoe zay ny fomba fiarahamonina anazy dia iny fotsiny vaveantsika tendreny dia mila fantatritsika izay mélodie de base tena hoe inona le fitendry clavie aloha izay clavie na clavie dia rehefa hay le mélodie tena hoe afaka mikotrana tendri-tonana mihitsy ianao ohatrany ahoana marina le mélodie fa mitenanareo fa be dia be diso atoko be dia be diso ataonareo ao anatina mélodiena iny ary mitarika hira moa tsy mitarika hira sy pasteur moa tsy dia miraharaha zany loatra fa tsika mitady zavatra mirindritsika dia any aloha mila jerentsika voalohany dia manarak'izay ny accord de base ny principal mila mianatra le accord de base dia iny rehefa ohatra hoe atao fanenle fiangonana zokin'izay hoe manana izy manana tiona ohatra dia tio iny tonga dia tsy ovy ny accord de base iny fa iny dia iny feo voalohany iny feo faharoa tsika moa tsy manana tiona fa zanatry zany mila mahalala accord de base tsika anaty hira anankiray hoe ohatra zany dia le accord le hira mpitendry clavie tena tsara mahafantatra an'izay aloha voalohany indrindra satria izy avy eo midicté any amin'ny bassiste izy avy eo no afaka zany zavatra teneko zany tsy midika hoe tsy afaka hanao zavatra moderne tsika tsy miteny an'izay fa le base aingatsika mihitsy mila mahay an'izay zavatra izay aloha tsika dia rehefa haintsika izay base zay hoe ohatra zao no tena fanenina hira ohatra zao no tena akorina izy tsisy diso tsy voatena akory sarotra be io fa tena hoe ohatra zao le akory koa tsy ratsy be hoe ratsy enona be fa tena akory mipetrapetraka hoe zany le mélodie dia iny zany dia rehefa fantatsika izay dia hitatsika eo amin'izay fomba anavozana an'le izy amin'izay mety hoe inona ny genretsika inona zavatra tiatsika tsika raha to génération tatorina zany ro betsaka fa tsy voatery tovy amin'ny tany aloha fanazanana zany misy base mila ianarantsika rehetrarehetra satria na iny base nakory reny fotsiny azy zao ka mitendritsika iny midictena ny bassiste dia ny batteur manao rythme basika be manao rythme tsotra be tsotra be tiako tenenina hoe tsy fusion tsy déformé tsy fa tena hoe rehefa ohatra hoe slow dia slow continue continue dia rehefa aveo iny raha mahay an'le continue aloha vetivety eo iny mety hivadika sudaf iny tsy olana mihitsy dia miova kely amin'izay ny akorinareo rehefa miova sudaf le hira misy karazan-kira misy karazana akory tsy dia tsara atao amin'ny sudaf dia tsy olinareo vadika zokolova indray ohatra le